mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika rehefa malalatra ty talata fahadimy ny volana septambra ty ny mofinaina voalahatra antsika dia ny galatiana toko voalohany andiny fahaenina ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Gaga raha mifindra faingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantsoanareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa izay tsy filazantsara akory fa saingy misy ny sasany mampitabatabana ka tahamatika ny filazantsara an'i Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory ny filazantsara hafa aminareo, hafa tsy efa notoriana taminareo, aoka vaozina izy. Araka ny falazany fahiny no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo, hafa tsy efa niraisinareo, aoka vaozina izy. Ankehitriny olona va no ilako fitisan'Andriamanitra? Sa mila sitraka amin'olona? Raha mbola mila sitraka amin'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa ampahafantariko anareo rahala ny amin'ny filazantsara izay nitoriako, fa tsy araka ny fanaon'ny olona izany, fa izaho tsy nandray azy tamin'ny olona ary tsy mba nampianarina fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Ray Masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny manamarika ny vanim-potoana iainantsika rehefa malala ny fahamaroanisana ny fitomboanisana io karazam-pampianarana maro samihafa eo anivon'ny fivavahana kristianina. Marina loatra fa efatra amin'ny andron'ny taonjato voalohany no efa nisy ireo karazam-pampianarana izay nitranga. Karazam-pampianarana misy ny diso, misy ny manakaiky ny marina. Fa ny ankamaroany dia saika nampiala ny olona tamin'ny filazantsara. Atao anatin'izany marsionisme, gnostisisme, adopsianisme, isan-karazany a. Ary dia amin'izao vanan-kehitriny izao dia tsy mbola latsaka izany ihany, fa mbola betsaka ireo karazam-pampianarana izay ataontsika hoe mampiala ny olona amin'ilay fampianarana tena izy. Ny endriky ny fampianarana mitranga ankehitriny dia tsy amin'ilay fotom-pampianarana intsony no ataontsika hoe misy moa izany hoe tena amin'ilay fotom-pampianarana mihitsy no miala. Any hoe mandahany Jesosy Andriamanitra, mandahan'Andriamanitra ho tsy Andriamanitra, mandahany ny fanahy masina ho tsy Andriamanitra, be dia be amin'ny lafiny antsika hoe ara-potom-ponona mihitsy ilay fiviliana. Fa misy aza manana endrika filazantsara ihany, izany hoe toy ny manana endrika filazantsara fa rehefa lalinina dia tsy tena filazantsara. Toy ny hoe mitory an'i Jesosy ihany saingy mampitodika ny olona, mampitodika ny mpino amin'olombelona, mampitodika ny mpino amina famantarana. Mitory an'i Jesosy ihany saingy mampitodika amin'ny olona amina amin'ny tenany manokana sy ny zavatra tahak'izany. Noho izany dia eto dia toamerina antsika Paoly amin'ny hoe inona marina moa no tena tokony ho toetrany atao hoe mpanompon'i Kristy. Inona no tokony ho toetra mpanompon'i Kristy? Be dia be ny karazana mpampianatra, fiangonana, inona no toetrany mpanompon'i Kristy? Raha toa ka mamaky ny tapany voalohany amin'ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafito isika dia ny mpanompon'i Kristy ihany dia mitory ny filazantsara marina, mitory ny filazantsara tena izy. Inona moa hoe ny filazantsara tena izy? Ny filazantsara tena izy dia le filazantsara izay ambaran'ny Marka. Raha mamaky tsara ny filazantsara ka Marka dia toy Marka manao hoe izao no voalaza ny filazantsarany Kristy na ny votoatin'ny filazantsarany Kristy. Filazantsarany Kristy dia filazantsara izay mitory an'i Jesosy Kristy Tompo izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ary velona nandresy ny fahafatesana amintsika. Zay ny tapany voalohany. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra na filazantsara ny filazantsara dia izy mitory an'i Jesosy izay nandresy ny fahafatesana. Mitory an'Andriamanitra tonga nofo, mitory hoe zanak'Andriamanitra dia Andriamanitra tonga nofo ary maty tao amin'ny hazo fijaliana izay nanome fiainana ny olombelona.
izay milo. Fa izay filazantsara zay dia manjary toetra ka manjary toetra mahay mamela heloka ny hafa, manjary toetra misokatra amin'ny hafa, manjary toetra mahana fifaliana isan'andro, manjary toetra miraiki-po amin'Andriamanitra. Izy lay filazantsara toy zay dia manjary fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Mety hoe efa fandretsika zany famakitana ny filazantsara zany mazava ho azy satria tsy miangona mamaky baiboly, fa izao rehefa tena enona amin'ny atsipirian'ny karazam-bavahana maro samihafa dia tsy zany loatra. Azo refesina am'izay hoe move tena mitory an' Jesoa nandresy ny fahafatesana, velona Jesoa amin'ny lalana azo na famelan-keloka ny karazam-bavahana maro samihafa dia nivaliny etsy. Fa izay mpanompon'Andriamanitra dia mitory sy miaina ny filazantsara. Fa ny faharoa zay aseho am-boly koa ny hoe ny mpanompony ny filazantsara dia tsy mba mampitabataba olona. Ny filazantsara dia tsy mampitabataba. Filazantsara dia ny olona mpanompon'Andriamanitra zay mitory ny filazantsara dia tsy mampitabataba, tsy mampikorotana, tsy miteraka fivakisana, tsy mampiady. Marina loatra fa Jesosy ny tena manao hoe ny ankonan'ny olona ihany ny fahavalony, fa tsy hoe mitory fisarahana akory ny filazantsara, tsy hoe mitory fampisaraham-bazana ny filazantsara, tsy mitory fanameloana ny olona ny filazantsara. Marina fa ny filazantsara de mampahafantatra ny olona ny mahatoka ny olona andiny tena, mahatoka ny olona mantatra ny tenany, fa tsy ny faharatsian'ny olona akory no toren'ny filazantsara fa ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny mpitory ny filazantsara dia tsy mitory ny faharatsian'ny olona. Ny mpitory ny filazantsara tsy mitanisa, tsy faly mitanisa olana akory. Ny mpitory ny filazantsara tsy faly mitanisa faharatsiana. Ny mpitory ny filazantsara tsy hoe ny zava-dehibe aminy de ny filazana ny fahalovana, filazana ny fahasimbana. Izany rehetra any dia de mety ho hain'ny olona rehetra. Tsika rehetra de miara-mahita fa na tsy mpatory ny filazantsara izy na olo-tsotra izy de miara-mahita ny fahalovana, mety mahita ny fahavoazana, mety mahita ny faharatsian'ny hafa. Fa izao tsy mpitondra vahaolana. Fa ny mpitory ny filazantsara de mitondra vahaolana. Inona nefa lay vahaolana hoentin'ny mpitory ny filazantsara na hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra na vahaolana hoentin'ny filazantsara fitodianao amin'Andriamanitra. Ny filazantsara de mampitodika ny olona hoe ao am' Jesoa. Ny fiainana ao am' Jesoa de fiainana tsy mipetraka amin'ny olana tsy miva. Fa mahatonga ny tenin'ny Paoly manao hoe miaina ny hoe ampo atsika Jesoa, ampo a Jesoa, ampo anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Ola hira fa sy fivy-polo sy efajato hira noforon-drazafy mahefa. Raha iny manao hoe ay Jesoa ampo zay. Zay ny vahaolana. Ohatsika manao hoe ny filazantsara dia tsy ny fitansana hoe ianao mpanota, ianao mamilava, ianao mpandanga, ianao izany rehetra any dia zava-dehibe fa tsy mijanona am'izay fotsiny akory ny filazantsara. Fa ny filazantsara de mitory ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota. Ny filazantsara de mitory ny famelan-keloka raisin'ny olona ao amin'Andriamanitra raha toka manatona an'Andriamanitra izy. Ny filazantsara tsy mitory fanameloana ny olombelona, fa mitory filazantsara de mitory ny fitiavan'Andriamanitra, mitaona ny olona anatiny ny fitiavan'Andriamanitra, tsy mitaona ny olona handositra an'Andriamanitra, tsy mitaona ny olona hanamely tena, tsy mitaona ny olona hikapoka ny tenany, tsy mitaona ny olona handositra ny tenany nandositra ny hafa, fa mitaona ny olona hanakaiky an' Jesoa, mitaona ny olona handray an' Jesoa, ary mitaona ny olona hanana fifaliana noho ny famelan-keloka, mitaona ny olona hamantatra ny tenany am'izay tsy fahatanterahany ka mangetaheta andray famelan-keloka. Izay ny mahatonga hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy mpandrava akory, tsy mpanakorotana, tsy mpanabataba, fa ny mpanompon'Andriamanitra dia mitory fiadarana. Hoy ny teny Isaia mpaminany zay Isaia mpaminany, Jeremia mpaminany, samy mitanisa manao hoe endreny antsara ny tongotry mitondra teny somafaly de lay mitory fiadanana. Endreny antsara ny tongotry ny teny mitondra somafaly, izany hoe mpitondra fiadanana. De afaka malala tsy mpampikitrana akory ny mpanompon'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dray aseho am' Paoly afaka malala amin'ity mofinaina ity dia ny mpitory ny filazantsara koa de zao tsy mba
mpitady sitraka aman'olona tsy hoe tsy miraharaha fankasitrahana akory izy tsy zay loatra fa tsy hoe tsy nitanjony akory de ny fankasitrahany olombelona tsy hoe tsy ilay tsy hoe tsy mila fankasitrahana tsy zay tsy hoe tsy miraharaha fankasitrahany olona tsy zay tsy hoe tsy mankasitraka olona tsy zay fa tsy nitanjona dia no hoe anao zay ampifaly ny olona tsy ny lahara-pahamehana ny fiainana de tsy ny hoe mezakazaka hitady fankasitrahana aman'olona fa raha mpitady fankasitrahana aman'olona laho Paoly de zao tsy mba mpanompon'ny Kristy zany hoe mahamaika ny olona de ny anome fa tsy ny andray ny mpanompon'Andriamanitra de zao ny mahamaika azy de ny anolotra ny filazantsara fa tsy ny andray ny fankasitrahany olona fa matika am'izay mantsy no mitrangatra dray amin'ny vanim-potoana ankehitriny ny mahamaika ny olona de zao ny andray ny fankasitrahany olona fa tsy ny hanome ny filazantsara tsy ny itory ny filazantsara ny tena mpanompon'Andriamanitra ny mahamaika azy de zao ny itory ny filazantsara ny manolotra ny filazantsara ny manome fa tsy ny mandray akory ary ray mahatonga ny Jesosy ny tena manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray satria ny manome de toetra an'Andriamanitra ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ny mandray zay avy amintsika fa ny manome zay iny aminy rehefa tonga ao am-piangonana isika afaka malala de ny zavatra tokony ho tsarotsika voalohany indrindra ao an-tranon'Andriamanitra raha miteny hoe iaino ny filazantsara raha miteny hoe iaona amin'Andriamanitra de zao izay tokony ho tsaronao eo anoloanany altara na eo anoloanany ao anatin'ny tranon'Andriamanitra de zao mahatsiaro izay nataon'Andriamanitra ao anao midikany hoe mandeha miangona midikany hoe mivavaka de zao mahatsiaro izay nataon'Andriamanitra ao anao tsy ny hoe izay nataonao an'Andriamanitra ny zava-dehibe loatra tsy hoe izay nataonao an'Andriamanitra ny zava-dehibe ao anatin'ny fanatonana an'Andriamanitra raha izay de ny fariseson'ny mpanorandalàna ny tompon-daka ny fariseson'ny mpanorandalàna de zao ny mitanisa zay nataony ho an'Andriamanitra ny mahamaika azy hoe zay nge efa ny fadianina zay nge efa nanao fahafolokarena zay nge efa ny sasan'ny dio zay nge efa nanao an'izao nitandrina ny didifolo nitandrina lana telo ambin'ny folo sy eninjato zay nge izany hoe ny mahamaika ny fariseson'ny mpanorandalàna dia ny tanisa izay nataony ho an'Andriamanitra fa tsy zay ny zava-dehibe rehefa tonga ao am-piangonana atsika rehefa mihaona amin'Andriamanitra isika de tsy ny fitanisantsika zay nataotsika ho an'Andriamanitra kory ny zava-dehibe ary tsy zay koa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy ny fitanisanao zay nataonao an'Andriamanitra na mifamatika am'izay koa tsy hoe koa ny mahamaika an'Andriamanitra tsy ny fitanisanao zay tsy nataonao koa satria koa tsika indray mieritreritra za mo Andriamanitra de inona no nataoko tao tsy mba nanao ninina mihitsy ange zahay sa de tsy mba tianao sa de tsy mba mahafoy fotoanao anao sa raha zao vao mbo miangona sa raha zao vao mbo tonga ty an-tranonao tsy zany koa ny zava-dehibe amin'Andriamanitra tsy ny fitanisana zay tsy nataonao koa ny mahamaika an'Andriamanitra fa ny mahamaika an'Andriamanitra de zao ny fahatserovanao ny fandraisanao izay natolotr'Andriamanitra ny zava-dehibe de izao tsy ny fitanisana zay nataonao na ny fitanisana zay tsy nataonao zany any amin'ny faharoana fahatelo fa ny mahamaika an'Andriamanitra de zao ny fandraisana izay natolotr'Andriamanitra anao ny mahamaika rehefa tonga ao am-piangonana anao miangona dia ny fahatsapanao ny fahafantaranao izay nataon'Andriamanitra ao anao ny zava-dehibe andehanany am-piangonana ny mahamaika an'Andriamanitra de ny fahampahafantarana hoe zao ny nataoko anao za ty anao za nanolotra ny zanako hamonjy anao mo efa niraisinao ve lay famelan-keloka natolotra anao mo efa niraisinao ve ilay Jesoa izay maty teo amin'ny hazo fijaliana ao anao mo efa niraisinao ve lay fahasoavana natolotra anao teo amin'ny hazo fijaliana zany hoe ny mahamaika an'Andriamanitra de ny andraisantsika izay natolony ao aorianan'izay tsika vao mety mitanisa hoe za Andriamanitra zao avy ny tsy vitako na za Andriamanitra mba nanao an'izao de ataovy fifalianao reny fa ny voalohany indrindra am'izany hoe fanahin'ny olona mandray ny filazantsara de ny fanahin'ny olona zay mahatsiaro hoe nandray izay nomen'Andriamanitra ary inona ny fanomezana tsara indrindra nomen'Andriamanitra atsika ny zanany malalany ny famelan-keloka rehefa malala hoy tsika manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra de tsy miazakazaka loatra akory amin'ny hoe fankasitrahan'ny olona tsy ilaina koa ny fankasitrahan'ny olona ilainy zany amaha olombelona amina fifandraisana fa ny zava-dehibe de zao manao hoe move sitrak'Andriamanitra
ny zavatra ataoko. Zany hoe lay toe-tsaina tsy mpitady sitraka, tsy mpitratsaka sitraka, fa hoe ola ara-pahamehana, fa ny hoe toe-tsaina hoe mizara ny filazantsara, toe-tsaina manome, toe-tsaina manolotra. Zay ny mahamaika tiany ny tompo toetra ny mpanompon'Andriamanitra. Raha toa ka mijery zany tsika rehefa malala de efa tsy zary toetra tsika vokatry ny rivotra iainana sy ny olana psikolojika maro isan-karazany dia mihazakazaka be ny olona mitady ataontsika hoe mitady sitraka amin'ny hafa, mitady sitraka amin'ny olombelona, mitady sitraka amin'ny izay ny toataon'ny olona ola ara-pahamehana, fa tsy ny hoe za dia mila kasitrahan'Andriamanitra. Afaka malala engane ho mpanompon'Andriamanitra ho mahatoky anao, engane ho tsapanao fa ny mpanompon'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra hitondra fifaliana ho an'ny hafa. Ny mpanompon'Andriamanitra dia mandray ny fifalian'Andriamanitra, mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra ary mitondra fifaliana amin'ny mpiarabelona, mitondra fato ny tsaina, mitondra fiadanam-po. Ary dia engane ho mpanompon'Andriamanitra miaina zany tenin'Andriamanitra zany ary tsy miala amin'ny filazantsara zay efa nomena sy notorinanao ary nambara taminao. Hoy Paoly manao hoe zay mitory filazantsara ivelany zany dia aoka ho voaoziny izy. Ivavaka sika ry havako. Tompo misaotra anao zahay fa efa nampahafantarinao anay ny marina, dia ny filazantsara anao zahay mitory famelan-keloka, mitory fitiavana, mitory fihavanana. Misaotra tompo fa efa takatray ny marina no ny asan'ny fanahinao masina ty anatinay. De tehirizay tompo, ho mpanomponao mahatoky anao, ho mpanomponao miaina mitory ny filazantsara, ho mpanomponao ho vavolombelon'ny filaminana, ny fihedanana ao anivon'ny fiarahamonina, ary ho mpanomponao mibanjina ny fankasitrahana ao Andriamanitra, mitondra fifaliana ho anao sy mitondra fifaliana ho amin'ny mpiarabelona. Mivavaka zay tompo, mamindrafo aminay, mitomoera aminay, ary aza mahafoy na mahasaraka anay ianao. Ny filazantsaranao zahay fiainana de aoka ho fiainanay isan'andro. Jereo tompo am'izao tena renandro zao, ny asanay, ny fanoratenanay, amasino zahay, amarino zahay, tahio zahay, mba ho filazantsara velona koa na ny tenanay, na ny asanay, na ny fanoratenanay. Dia manona ny fihedananao amin'ny tsirairay avy zay mpanaraka zao tonombavaka izao tompo, zay etaetapon'ny tsirairay, zay faniriny aminao Andriamanitra ka fantatrao fa mahasoa, de omeo azy reny tompo, sy tranony marary, ampahirezony reraka tompo, ary eo manana ady ampanady dia manampy azy reny ianao, anaranao Jesosy. Amen.